La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsirony fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Manomboka raha-pitso hiakatra ny maripana amin'ny hetsika ary isin'ny fitorinan'ny filoham-pirenena ny Premier Ministre, ny ministra maro ho apetraka ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana eny amin'ny fitsarana. Nanatanteraka sitinina tetsy amin'ny lohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka tamin'ny ity androany ity. Andrasana ary takiana hatrany namohan'ny HCC ny didy fametrapelan'ny filoha ankehitriny. Namaly ny fiantsona nataon'ny Sampadraraha mpanao fianadidiana teny amin'ny Tobratsiman-dravy Andriamantoa Ery Rasoarmaka, sekretera nasionaly ny TGV. Tsy mitombina ny fitoriana izay napetraky ny loholona Olivier Kotovaza raha ny fanazavana. Nampaneno kioriroka klaksona sifle ary fanapohana sarom-bolany indray ny vahoaka ny atoandro teo, mijaly ny vahoaka ary mila fiovana raha ny voalaza. Maresaka iraisam-pirenena, maro ireo tsy fanarahan-dalàna an-tranga nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tany Venezuela ho ny vondrona Eropeana, mety isy ny sazy latsaka taoriana izay fifidianana izay. Nadidindrao arahanao afaka fotoana fohy. Ankafalina indray tompoko lasy tompoko vafy ny tsy dianay tokatranao amin'ny ity alaroby alina ity ny anombotsika ny vaovao amin'ny ity alina ity nanatanteraka sitinina lehibe tetsy anolohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka tamin'ny ity androany ity. Andrasana ary takiana hatrany moa namohan'ny HCC ny didy fametrapelan'ny filoha ankehitriny fanadiny Henri Florian. Nanatanteraka sitinina teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ireo vahoaka androany izay naharitra ora maromaro. Takihana hatrany ny famoahana ny didy fametrampy alany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Efa maro ireo mpahay lalàna no efa mahita fa mitombina ny fitoriana napetraky ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Takihana hatrany ny amoahany HCC ny didy. Ny mpahay lalàna rehetra maro be mba tsy lazana fa presque l'unanimité no milaza fa mitombina iny fitorinana natao député fahifimana iny castel d'échéance. Zany hoe tsy tokony andany andro ela iny zony ny HCC mandinika an'io fa eto izahay ny tenako manokana anisany nampianary ny Andriamatoa Éric Rakotoazo nampianary ny droit constitutionnel nadritra ny telo taona dia tao anatin'le lesona nampianarinao mihitsy zavatra mitranga izao pratika no ataonay izao nampiarinay le zavatra nampianarinao anay ary mino zay fa tsy mivalika amin'ny zavatra nampianarinao anay. Hamory vahoaka etsy amin'ny collégium ny mpanohana ny fitondrany ny asabotsy izao. Mampitandrina amin'ny mety isen'ny fizarana vola sy ny fiatsika hafahafa ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Afatra ampitaina amin'ny HCC maheno zay fa hanao hetsika ho ny Rajaonarimampianina sy ny fongony ao amin'ny collégium amin'ny sabotsy ho avy zao. Ilay président sy tian'olona indrindra hanao hetsika ao amin'ny collégium amin'ny sabotsy. Dikan'izay tsy maintsy ampiasa stratégie indray izy ahafahany ahazo olona ho tonga hanontrona azy ao. Ny maire rehetra eraky Madagasikara dia ho terena indray
ho tambazina vola hiakatra tia Tananarivo ho avy aty amin'ny Sabotsy anotrina ny Gaera Jonarmampianina. Eketsika be zay sa tsy eketsika. Andrasana fantatra ny famoahany ACC ny didy fampiatram-pialan'ny ny filohan-kehitriny. Nanentana ny vahoaka any amin'ny fatra ihany koa ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana hanohatrany ny hetsika ho famiatram-pialan'ny ny filoha. Taorian'ny sitina nataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenan'ny maraina dia niverina teny amin'ny 12 Mey izy ireo nitondra ny tatitra tamin'izany. Tapaka fa manomboka rampitso hiakatra ny maripana amin'ny hetsika. Mikaela Ramarola. Tonga nanohana hatrany ny hetsiky ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana misy 370 hatrany. Ireo vahoaka marobe taorian'ny filatrona teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey dia nandeha ny azo ny ACC ny solombavambahoaka niaraka tamin'ny vahoaka hanao ny sitinina. Taorian'izay niverina teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny solombavambahoaka niaraka tamin'ny vahoaka nanao ny fanambarana sy ny ampamoaka isan-karazany. Ny bana nandritra izany ny kolikoly sy ny kitranatrano mitranga eny amin'ireo ministeran'ny filaminam-bahoaka. Akoatra izay dia isy ny fitoriana ho apetraky ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana rahampitso eny amin'ny fitsarana Anosy. Plainte contre ny Rajonarmampianina. Plainte contre ny Premier Ministre satria tanatin'ny kolikoly tanteraka izy nandritra ny fitondrana gouvernement de combat zay no tantanany. Tsy hitako aiza le combat hatramin'izao. Fitoriana contre ny Mathieu zanaky ny filoham-pirenena. Fitoriana contre ny ministre ny sécurité publique amin'ny kolikoly rehetrarehetra nataony. Fitoriana contre ny ministre ny éducation nationale. Zany hoe misy mouvement goavana ndray zany omanitsika rapitso any amin'ny tribunal dia mitohy any amin'ny ACC zay tokony fotoana farany ivoan'ny didy ao amin'ny déchéance. Tsy mila ny fitondrana ikarakara ny fifidianana ihany koa ny vahoaka araka ny fandraisam-pitenenana ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Tsy misy intsony ihany koa ny fahatokisana ny fitondrana ankehitriny. Mila fifidianana mangarahara andrasan'ny rehetra anjara aloha. Zay mila pasahivinantsika rehetra zay. Ny ady mafy izahay nanova an'io lampifidianana io ary namerary ny ACC dia afaka milatsaka daholo aloha ny rehetra teto. Fa tsy vitany hoe milatsaka fotsiny, mbola tsy vitany tantara. Fa tsy mila ny fitondram-panjakana io tsika anao fifidianana. Tsy mila zasana rao mila zany. Iza mila andreo tsangany ny tananary. Anao fifidianana mangarahara ary tsy reo fitondram-panjakana reo no atokisana. Efa nitenentsika hoe tsy manana fitokisana aminareo izahay. Mila fiovana izahay. Mila ovana ny gouvernement manontolo. Fa tsy anareo nanao fifidianana eto akory. Ya mafy manomboka rahampitso ny hetsika raha ny fanazavana trany, tsy ekena intsony ny fiantsoantsona tompon'andraikitra isan-karazany miaraka amin'ny solombavambahoaka ny fanovana ataon'ny fitondram-panjakana. Mampametra-panontaniana ny maro ny mbola tsy namohan'ny ACC hatramin'ny ety androany ety ny fanapahana amin'ny fahitana ny tsy fananganan'ny filoham-pirenena ny Haute Cour de Justice 12 volana taorian'ny nanaovana fanianana araka ny lalam-panorenana. Rarisona Yandry. Efa iray volana mahery ateoriana metrany solombavambahoaka misy 770 ho an'ny fanovana fitarainana teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny ambola tsy nanangana amin'ny filoham-pirenena Rajonarmampianina ery ny fitsarana avo na ny Haute Cour de Justice 12 volana ateoriana nanaovan'ny fianianana araka ny andian'ny fa-17 ny lalam-panorenana dia mbola tsy namoaka fanapahana hatramin'ny anio ity fitsarana mpiandry ny fanajana lalam-panorenana ity. Mampametra-panontaniana maro izany fitarazoana izany.
nefa raha ny nambara amin'ny filohan'ny teny meran-dolona teo aloha no sady efa filohan'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana teo aloha ihany koa ary isan'ireo mpahalalana manokana mahafeny lalam-panorenana tamin'ny taona 2014 tamin'ny filoha rajonary mampianina hery andro vitsomonja tao aorian'ny nanaova amin'ny fianianana dia tokony hatsangana ao anatin'ny fepetra voalaza ny tiandininy fa 17 ity ny fitsarana avo na ny haute cour de justice fa raha tsy izany dia azon'ny olom-pirenena takina ny fampiatoana azy amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy. Zay tady eto zany moa dia mampahatsiaro Andriamatoa président Revika mialatsiny Andriamatoa président fa dia mampahatsiaro anao zany fa ao anatin'ny herintaona tsy maintsy voasanganao ny haute cour de justice fa raha sanatry ny vava ka tsy voasangana anatin'ny herintaona io nanomboka tamin'ny fiainana ataonao dia azon'ny olona angatahany ianao ny anaovan'ny fizahana fototrana hoe constat dia tonga dia tena amin'ny fitsarana avo dia afaka manao an'ilay hoe déchéance na hoe fanoganana anao zany. Mipetraka amin'ny fanontaniana efa natsangana ve hatreto io fitsarana avo na haute cour de justice io izay any fa efa mpitsarana afaka mitsara mpitondra. Izy avy ireo mpikambana ao aminy raha efa natsangana. Raha mbola tsy natsangana kosa, inona mbola mampitarazoka ireo mpitsara misa sivy mianadahy ao amin'ny fitsarana avo mbola lalam-panorenana tsy manao fanapahana milaza na efa natsangana na tsy io fitsarana avo na haute cour de justice io. Raha tsy mazava ny ambarany 17 ny amin'ny sazy tokony ampiarina amin'ny filohan'ny repoblika dia mifampiatoana azy amin'ny andraikitra izay nampindramin'ny vahoaka azy. Namaly ny fampiatsoana nataon'ny sampandraram-panao fanadadiana teny amin'ny Pitoby Ratsimandrava tamin'ny ity androany ity Andriamatoa Hery Rasoa Armaka sekretera nasionaly TGV tsy mitombona ny fitoriana izay napetraky ny loholona Olivier Rakotovaza raha ny fanazavana Henri Florian. Androany no nitotosaina ny fakanambavany ny sekretera jeneraly ny TGV Hery Rasoa Armaka teny amin'ny Pitoby Ratsimandrava. Fitoriana izay napetraky ny loholona Olivier Rakotovaza no antonio. Fitoriana izay tsy mitombona raha ny fanazavana. Voalohany sotra n'Andriamanitra aloha fa tsy voatazona teny sady tena koa tsy natahotra hoe tazomina satria tsy hitako hoe inona no zavatra tsy nety natao hoe fa ilay izy zany resaka politika ary misy koa ny fitorian'ny Olivier Rakotovaza izay tsy mitombona satria na ilay zavatra tao anaty fitoriana raha olona samihafa daholo lazainy fa za hoe tany amin'ny birao taty ambany samihafa ilay izy za tsy niditra tao anatin'ilay izy fa zao fotsiny hoe mitohy ny tolona ary ohatran'izay vao hoe mamery ny ekipa rehetrarehetra zany hoe raha misy zavatra mitranga dia aloha atrehantsika ilay izy fa tsy maniny fa raha za mitarika mitsoka na miafina dia inona tsombo zany ny ataon'ny rehetrarehetra. Ny voakary nanoho ny hetsika ataon'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ny tenany rehefa vita ny fakanambavany. Mbola andrasana ihany koa hatreto ny fampiatsoana azy makasika ny raharaha atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Misy ny antsonjay atao amin'ireo manao ny hetsika miaraka amin'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana raha ny voalazany. Misy ilay atteinte à la sûreté de l'État iny zany mbola tsy natao iny aloha fa mbola satria maro ny olona voatanisy anatin'ilay izy dia sady za koa manantena sy fa tsy mbola fotoanany amin'izany zao hoe tiana hoe hetsiky ny député telo amin'ny fitopolo dia ny olona manaraka daholo karaha tokony antso izy dia gadraolo ilay député telo amin'ny fitopolo nitarika olona fa tsy hoe izay olona hita fa miaraka na amin'ny maparana amin'ny timana ny indépendant dia reny no anaovana antso izay. Fotoanany zao hijoron'ny azopolo alindahy hijoron'ny fitsarana tsy ho ataon'ny mpanao politika fitaovana intsony. Tsindrazolena ataon'ireo mpitondra amin'izay tsy mitovy hevitra aminy no andraisan'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana sy ny manaraka azy ireo io fampiatsoana ny tompon'andraikitra avy amin'ny TGV io. Nandrasana trano ohatra ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana amin'ny fanitsahan-dalàna ataon'ireo mpanoana ny fitondrana saingy tsy mbola hita ny vokatra. Tao anatin'ny ora iray nampahafantarin'ny vahoakany marary amin'izay iainan'ny isan'andro tamin'ny ity androany ity tamin'ny alalan'ny kirureka klaxon sifflet ary fanapohana sarobolany mofo nanehoana izany. Mikael Armalla. Samy naneho tamin'ny alalan'ny tabataba ny rehetra androany nampisehoana ny fitondram-panjakana fa mijaly ny vahoaka. Ho an'ny tetỳ Analakely sy ny manodidina samy nampaneno kirureka klaxon sifflet ireo vahoaka na ireo teo amin'ny kianjany Trizme na ny manodidina.
tsy misy mifanaraka amin'ny ilain'ny vahoaka ny zava-misy ankehitriny indrindra amin'ny sosialim-bahoaka ka antony goavana mahatonga ny fitarainana izao raha ny fanazavana fanairana fanehoana tsy fahafalia zany amin'ny voalohany indrindra ny fitondrany rajonary mampianina fa tsisy fahombiazana fanairana an'ireo tompona andraikitra ny vahoaka rehetra hanamariana fa tapitra hatreto satria tsy tafatsangany ny haute cour de justice ka androany ny fetrandro farany hanaovana hanehona zay tsy fahafaliany ny vahoaka zay naseho amin'ny alalan'ny kirioka sarombilany mozika rehetrarehetra kikika be dia be ny zavatra anehonao sy fahafalianao fa nisany anankiray ty soufflet kapoka sarombilany ilaina le izy mampatara le mpitondra misy alahelo misy zavatra tia ny vahoaka ampitaina aminao kirika sy le tabataba zany fanahion'ny olona hoe tsy fitiavana herajo mampianina ary dia tena betsaka dia betsaka koa nanao tamin'ny 12 teo tabataba be ny olona nikikika be za zao anisany nampaneno be satria za teto amin'ny devant teto mihitsy takiko zany dia mba ny fialany herajo mampianina zavatra iaina ny vahoaka zao resaka solika zao lasa lafo dia lafo ny vary sy ny sisa lasa miakatra be daholo fa tsy taton'ny vahoaka tsony dia lasa tsy maintsy mitolona ny vahoaka le fanehonan'le izy zany dia midika hoe fiaraha-mientana zany eo amin'ny fanatanterahana an'le tolona le zay katsahana amin'ny fangatahany zareo amin'le hoe fialan'ny président rajonary mampianina sahirana ny olona dia zay mahatonga an'le fiaraha-mientana zany io moa ampahany amin'ireo tseken'ny vahoaka intsony ny fiakaran'ny vidin-jiro ny vidim-piainana tsy mijanona miakatra ny vidin-tsolika ny tsy fandriam-pahalemana ny kolikoly isan-karazany ary ny fandikan-dalàna ka mahatonga izao tranga androany izao tao anatin'ny ora iray tamin'ny 12 ora hatramin'ny 1 ora atoandro. Namoaka fanambarana ny Saint-Pido, ny SNEM ary ny Sasima tamin'ity androany ity manoloana ny zava-misy eny anivon'ny fitantanan-draharaha ny faditseranana sy ny hetra teboka maro no tsy ekena sy takin'izy ireo amin'izany. Miantarandriana evo. Namoaka fanambarana iombonana androany ny fikambanan'ny mpiasan'ny faditseranana sy ny hetra amin'ny alalan'ny Saint-Pido sy ny SNEM ary ny Sasima. Teboka maro no tsy eken'izy ireo tahaka ny fanampiana-bava, ny privatisation kolaka na mivantana ny ampahany asan'ny faditseranana sy ny hetra izay pouvoir régalien de l'État, eo ihany koa ny fanomezana exonération fiscale na douanière noho ny antony ara-politika ho an'ny mpandraharaha akaiky ny mpitondra sy ny mpandraharaha vahiny toy ny ZES. Ny fanaovana fitaovana politika ny sampandrarahany faditseranana sy ny hetra ka nenjehana ireo olona tsy mitovy hevitra ara-politika ary iarovana ireo olona akaiky ny mpitondra eo amin'ny asa fitsirihana ara-ketra na ny contrôle fiscal, contrôle douanière. Ny fitsabahan'ny olona akaiky ny mpitondra amin'ny asan'izy ireo ka miezana izany asa izany mivantana na ankolaka amin'ny alalan'ny fanerena ataony ireo mpitantana. Manoloana ireo mitaka izy ireo ny amerenana ny asan'ny mpiasan'ny faditseranana sy ny hetra araka ny fanambarana trany. Eo ihany koa ny famitsarana ny fampidirana force na ny réquisition force de l'ordre mivantana na ankolaka any amin'ny sehatry ny asan'izy ireo ny fanaovana lalàna sy ny fampiarana azy tsy araka ny tokony ho izy ka miteraka baranana amin'ny fiarovana ny rem-pirenena sy ny sistany. Ny fampitsarana tsy misy atakandro, ny fampidirana mpiasa amin'ny alalan'ny kiantrano trano, ny famahana ny olany mandatement sy ny avancement. Namafisin'izy ireo tamin'izany fa manohitra tanteraka ny famoaham-bolam-panjakana fahatany izay niseho hatramin'izay, indrindra fa amin'izao fotoana mampirongatra ny raharaha politika eto amin'ny firenena izao, ny mpiasan'ny faditseranana sy ny hetra. Hotohizana ho izy ireo ary afainganana ny fijoron'ny plateforme syndicale eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Manoloana izany miantso an'ireo mpiasa eo amin'ny faditseranana sy ny hetra izy ireo. No amafisany nanao fanambarana ihany koa fa tsy mitsatra izao tolona iarahany hetra sy ny faditseranana izao raha tsy voavavy ny antsipiriny ireo fitakiana ireo. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fandriamantoa Andrianavalona Ramanambola Erzô zay filohan'ny Saint-Pido miarabanao tonga so eto amin'ny fampalalam-baovao. Fantatsika moa hitantsika teo aloha teo efa nisy fanambarana izay nataonareo androany. Inona ny tena nahatonga ny fanambarana io?
ia mamela ianao iaraba ny mpiaino antsika ary miaraba anareo teknisiana atao amin'ny Cool TV ihany koa. Ny fanambarana androany dia mifototra indrindra ny amin'ny tolona izay iraisan'ny mpiasan'ny fahadseranana sy ny mpiasan'ny etra zany izay samy manaika fa misy zavatra tsy mety be deaibe eo anivon'ireo fitantanana sampandraharaha roa ireo. Ilaza miara mahita fa am'izao fotoana izao araky ny fantatritsika dia samy mitovy ny olana eo amin'izany roa tonty izany indrindra fa eo amin'ny fanaovana privatisation na ankolaka na mivantana amin'ny ampahanasa amin'ny fahadseranana zany na ny etra. Voalaza ao anatin'izany ny resaka gasiny eto ho an'ny fahadseranana ary ny resaka ametisy ho an'ny fitantanana ny etra. Eo ihany koa ny zavatra mampikilay nireo mpiara-miasa ireo dia ny fampiasana ho fitaovana politika ho an'ny fitondrana satria indraindray ararotina izany fanaovana contrôle fiscal zany na ny contrôle douanier am'ireo olona tsy mitovy firehakevitra ara-politika ho an'ny mpitondra zany ary zay mahatonga mampiankapeo an'ireo mpiara-miasa ireo ny am'izany hoe ohatrany tsy mety kosa raha izany. Eo ihany koa nefa ny fanomezana tombon-dahany ho an'ireny namanamana sy ny sisy reny amin'ny fanafarany entana ohatra ho an'ny olona akaiky mpitondra na am'izay resaka contrôle fiscal zay zany ho an'ny akaiky mpitondra dia zary lasa ohatry ny misy an'izay fanaovana an'izay zavatra zay ka io tsy eken'ny mpiara-miasa. Eo ihany koa zany raha ny fitakiana androany moa zany dia ny raha matahora sy ny teritery zay atao amin'ireo mpiara-miasa aminay rehefa misy ny fitokonana na fitakiana zo zany ara-tsindikaly izay omen'ny lalànanay ny fanaovana an'izany kanefa dia rehefa tonga amin'izany fangatahana an'izany zo zany dia misy foana ny fanampenam-bava sy ny raha matahora isa-tsokajiny. Ny zava-misy amin'izao tsika miteny zao dia misy namana mpitarika syndicat délégué syndical izay ho anay eo anatin'ny Saint-Pidou manokana izay mahazo fandrahonana mivantana mihitsy avy amin'ny lehibeany izay receveur ny tononoko eto zany receveur ny Tamatavy-Port izay nanao an'izay fandrahonana izay ho an'io mpitarika ny syndicat anay any Tamatavy-Port io. Tsy resahantsika tsony ny hoe nandefasana an'ireny mpitandro ny filaminana izay tany Tamatavy reny nanao ny asan'ireo mpiasa izay tsy nety asa dia izy mihitsy no nijoro tao anatin'le izy nanampy ny receveur moa zany namoaka ny entana. Am'izao fotoana izao koa dia tsara ho fantatritsika vahoaka malagasy rehetra fa ny mpitandro ny filaminana dia miditra antsehatra ao anatin'ny braon'ny fahadseranana izay raha ny zavatra tokony ho izy dia braon'ny fahadseranana zay mahasaro-piaro anay zay tsy tokony hidira mpitandro filaminana kanefa dia nampidirina zany mpitandro ny filaminana zany tsy hay hoe anao inona fa dia anao intimidation an'ireo mpitokona ve zay zavatra zay nefa de veriko fa tsy de mety loatra zay satria na ny mpitandro ny filaminana hitatsika tsara reny rehefa misy an'ireny mpangalatra na olona tratra mamono olo reny tazomy mpitandro ny filaminana tonga avy any le vahoaka anao fitsaram-bahoaka dia mazava ho azy fa tsy misy anaiky an'izany mpitandro ny filaminana tsy anaiky an'izany mihitsy de ohatra zay koa izahay marary aminay zany idiradiran'olona hafa zany ny brao anay ka zay no mahatonga anay mampiakapeo am'izao fotoana izao fa tsy mety tsony kosa zany zavatra zany satria zavatra tsy tianareo any amin'ny asanareo any aza atao aty aminay satria everina fa tsy de tsara ary tsy mahasoa zany tsy izany mihitsy no hitondra fitoniana sy hitondra vahaolana am'izao fitakiana zay ataonay izao. Dina zao vahaolana hoe atolotrareo sy andrasanareo mahakasika an'izay fitakiana zay. Izay moa zany am'izao fotoana izao efa ho 3 herinandro ngamba nanao an'izao fitokonana izao ary ny zavatra hita dia nisy fampiantsoana indray mandeha izay nataon'ny secrétaire général ministère en finance ny antsoina ny mpitarika syndicat rotota zay avy ao amin'ny douane sy ny impôt zany kanefa dia tsy nahitam-baolana izany matoa mbola mitoy sahala am'izao ny hetsika zay ataonay tsara ho marihana fa izahay matoa nitaky an'izao zavatra izao dia tsy nonony hoe tombotsoanay samy rery fa noho ny fijerevana n'ilay vahoaka malagasy satria ny antony dia arak'le nyteneniko teo hoe tsy mety tsony raha ohatra ka administration zany no anomezana ampahany
omena tantanina tsy miankana hitatsika teto Madagasikara ny vokadratsy nateraka izany privatisation zany orinasa be deaibe no natao ny privatiser natao anatin'ny fotoana izay fantatritsika tsara ny tamin'ny 90 ny nakatia kanefa tsy nahitatsika tombony zany privatisation zany iarahantsika mahalala fa makaiza ny firenetsika latsaka kady amin'izao fotoana izao izany ve ny mbola tediavinao atao izay araky ny décision navoakan'ny ACC tamin'ny volana janoary tamin'ity taona ity any dia ireo asa toy ny faditseranana sy ny impôt zay anisan'ny tafiditra ao anatin'izany hoe ministère de souveraineté zany dia tsy tokony mihitsy déléguena na omena orinasa tsy miankina ny asa zay tokony endraketan'ireo ka zay no mahasaro-piarana hoe fotoanany zao elany reo zay mety orinasa zay mitady aka ny asan'ny douane na aka ny asan'ny impôt zany de zay no mahatonga anay mijoro sahala am'izao satria iverinay fa fiarovana ny Madagasikara ihany koa zany zavatra zany satria Madagasikara atsika malagasy fa tsy natao ho an'ny olona izay everina fa vahiny na olona izay tsy mikatsaka fa tsy ny tombontsoany tena manokana satria raha orinasa tsy miankina tsy maintsy tombontsoany manokana no jerevany fa tsy hijery izy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Mandeha koa zao misy ny fitakin'ny ireo solombavambahoaka 370 misy ifandraisany ve ny fitakinareo sy ny fitakin'ny solombavambahoaka? Veriko ombenombeny amin'izay sehatra izay ny akarako sahala amin'izao aty amin'ny télé ohatran'izao zany dia tsara ho fantatritsika fa narary loatra ny mpitarika syndicat ao anatin'izao République fahaefatra zao satria mbola mameriny indray mandeha ny hoe tao anatin'izao ny fanenjehana mpitarika syndicat ny tena navaivay indrindra rahantsika nahalala izany hoe mpitarika syndicat nahato amin'ny asany ary nahazo gain de cause tany amin'ny fitsarana nefa tsy averina miasa rahantsika nahalala zany hoe mpitarika syndicat na hiditra ponja rahantsika nahalala zany mpitarika syndicat tratra ny raha matahora tratra ny affectation rahantsika mahalala fa nanay fotsiny arany dia ao anatin'ny douane zany dia nisy nyzany fampitahorana ho fanapahana karama izany fampitahorana nyzany fisamborana izany zany ny zavatra mahazo ny mpitarika syndicat ka rehefa tonga izao fotoana izay nataon'ny député izao dia tsara ny ampahafantarana ny vahoaka fa ny zavatra nitakin'ireo député ireo dia hoe niady amin'ny kolikoly miady amin'ny fanampenam-bava ka raha député izay androm-panjakana azo lazaina fa androm-panjakana ny mpanao lalàna izy député nefany rehefa anao tatitra ho an'ny vahoaka izy dia mbola tapenana ny vavany dia iverina hoe maika moa fa izahay izay aty amin'ny syndicat zay milaza ny zavatra tsy mety isan'andro any amin'ny sehatra asa zay misy anay any mikikiky izahay marary amin'ny hoe tokony jerevana ny tombontsoa ampiasa sahala amin'izao ampiakarina ny karama aizany avancement ny grille indiciaire sy ny sisa ka amin'izao fotoana izao zany ny antony mahatonga anay manararoatra an'izao hetsika ataon'ny député izao dia tsotra ny hoe izao ny fotoana ahafahana mitaky an'ireo zavatra maharary rehetrarehetra izay mahazo ny syndicat ary izay no antony anaovanay an'izao tolona syndicale zao mbola averiko indray mandeha tolona syndicale no ataon'ny syndicat amin'izao fotoana izao fa tsy tolona politika ka rehefa ohatra ozy ny mpitondra fa tsy enona ianareo dia tohizanay foana ny tolonanay. Arak'izany hoahitatsika eo zany na hovoavalin'ny mpitondra ny fitakinareo na tsy fa rahantsika kaiky mahakasika an'iny raharaha iny fa ankasitraninao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-bao tamin'ny dialiny ty sora tompoko. Fotoana ny dokavarotra indray isika aorenan'izay na raha tsika ny mahakasika ny fikaonandohan'ny IEM izay anomboka rampitso etsy amin'ny hôtel Carlton Anosy eo ihany koa ny disatisa eo amin'ireo mponina eny Ambodiady amin'ny fanamboarana pilôna rehefa avy eo ary. Mankalaza fadiny taona ny Cool TV sy Cool FM fanomezana be dia be miandranao amin'ity fetin'ireny ity milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny entana mitetina 10 000 ariary ao amin'ny Batimax bouquet Blue Lane décodeur à 6 mois d'abonnement canapé main atolotra Luxor pack évasion maman amin'ny Regina's Beauty appareil électroménager atolotra Akourdig fer à lisser avy amin'ny Fity Boutique bande d'achat marobe avy amin'ny Shoprite tsotra fandraisana anjara dieny zao maka selfie any amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taonan'ny Cool TV hitanao eny amin'ny Akourdig Shoprite tana Waterfront
Shoprite La City, Shoprite Talatamaty. Mandefasa commentaire ao amin'ny pejiny Cool TV ary atao photo de profil anao ilay selfie. Ny fisarina dia ataon'izy mahadimy amby roapolo Mey ao amin'ny fandarana Sokoly. Tolory ny fanomezana tsara indrindrina eny miaraka amin'ny Cool TV FM. Za isambolana alohako amin'ny volana faktura jiramako tsotrery manomboka izao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny faktura jiramanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana amin'ny faktura jiramanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 111 étoile 1 dièse mivola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidiko numéro 1 malagasy. Vous êtes là ou quoi? C'est moi un comme à la veille. Balatana tika jabi. Askaratier. Sao Jeje Manjari. Mami rendez-vous tika jabi. À Libertalia Festival le 26, 27 mai à Louis-Sibé. Tamana tika miandam sida. Kama sikatego normal, batanga mani madari. Mazo mias manzari. Kumamele meluwenge. Kumanges. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar. Savourez vos émotions. Fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Déplorables. Leurs parents sont morts et elles ont vécu seules dans la nature pendant au moins 5 ans. Salut Victoria. Le fait qu'elles aient survécu est inexplicable. Je suis le frère de ton papa. Tu te rappelles, oncle Luke? Dans un environnement familial aimant, Victoria et Lily ont une vraie chance de reprendre une vie normale. T'es prête? T'es sûre? Non. Est-ce qu'elle est ici, dans la maison? Qui est Maman Victoria? Araky ny fampahafantarana iny filma Orena Mama no arahantsika ny alina amin'ny 10 sy fefany eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia anomboka rapitsoka aritra 2 andro etsy amin'ny Hôtel Carlton Anosy ny fikanando iraisam-pirenena voalohany momba ny IEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar finiavana avy amin'ny filohany teteza mita teo aloha Andry Nirina Rajoely Fanadina Rasona Yandry. 2 andro no aretan'ity fikanando iraisam-pirenena voalohany momba ny IEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar. Finiavana avy amin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoely hitadiavam-baolana sy paikady vaovao hoenti manarina Madagasikara izay tena latsaka anaty fantrana lalina tanteraka ankehitriny.
fikanandoha iraisam-pirenena voalohany izay niraisan'ireo manampaizana manokana avy eto an-toerana izay avy any amin'ny firenen-kafa toa any États-Unis, Canada, Frantsa, Angleterre, Belgique, Suisse, Singapour, Chine, Sénégal, Côte d'Ivoire, Rwanda ary Cameroun anjara. Ireo mpamatsy vola maro amin'ny sehatry ny fiariana sy ny famatsiam-bola goavana ihany koa dia tonga anatrika ity fikanandoha iraisam-pirenena voalohany ity. Hisy mandritra fikanandoha voalohany iraisam-pirenena ity ny fifanakalozana eo amin'ireo mpisehatra amin'ny asa fampandrosoana isan-karazany sy ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ireo. Hodiniana ihany koa mandritra io roa andro io ny fomba hoentina natsarana ny fitantanan-draharam-panjakana amin'ny ankapobeny izay hita sy voaporofaka ankehitriny fanjakany kolokolo tanteraka. Eo ihany koa ny fomba hitadiavana fomba mahomby ho entina hamatsiana ireo seha-piariana mila izany atao amin'ny nosy. Hitadiavana vahaolana maharitra ihany koa mandritra ity fikanandoha iraisam-pirenena ity ny amin'ny fanajariana ara-tsakafo. Karoina amin'ny fomba mendrika sy hatsara ny fitantananareo harena voajanahary eto amintsika ary hitadiavana hevitra ny amin'ny karanangovomora nefa mifanaraka amin'ny filany fampandrosoana ny firenena. Tanjona amin'ity fikanandoha iraisam-pirenena ity ny atratraranareo fahatara amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana tena izy sy maharitra. Lafy maovao hafa kosa indray dia tsy mifanaraka amin'ny arena misy ao amin'ny ny fari-piainan'ny mponina ao amin'ny faritra Sofia mitaraina ny mponina any an-toerana noho ny tsy fivoaran'ny fari-piainana sy ny lafin'ny toe-karena. Ny fitantanana ireo vokatra sy ny politika mpampandrosoana no olana ho ny filohan'ny fikambanana amin'ny faritra iny eo ihany koa moa ny tsy fandriam-pahalemana fanampanazavana. Ka ny olana sedren'ny mponina zany dia ohatry ny mponina rehetra mbola tsy voatrandraka araka tokony izy re arena reo ka tsy mitondra tsy ampy zany vokatra zay arena zay zany tsisy fantraika ny vantana loatra eo amin'ny mponina zany hoe zany mbola manao culture sy ny élevage traditionnel zany mponina dia mbola misedra zay olana resaka fambolena sy fiompiana zay zany amin'ny ankapobeny indrindrandrindra tsy fandriam-pahalemana manjaka tena manjaka amin'ny fahadisoana. Miteraka disadisa amin'ny mponina eny Ambodiady ny filazana fa misy ny fanamboarana pilona eo an-tampon-tanàna mahery ny 700 nomanda ny fananganana izany araka ny sy ny voangona. Manao antsoavo amin'ny tompona ndraikitra ihany koa izy ireo fanadiny mianto nandrianaivo. Roa volana teo izay no nanomboka ny fananganana fotodrafitrasa iray eto Ambodiady. Raha ny filazan'ny mponina pilona no kasaina petraka eto. Tsy nanaraka amin'ny fipetraradalàna anefa ny fanamboaran'izany ho ireto farany. Eto akaikina eto misy olona manorina fotodrafitrasa momba ny pilona le izy fieritreretana anazy aloha eto satria fitaovana rehetra fatazanay ao dia le izy tsisy ferana tamin'ny vahoaka nefa rahantsika malala ny vokadratsiny io zavatra io fa tsy mety amin'ny fahasalamantsika olombelona na ny ravikazy ara mety ho maina tratran'io zavatra io. Eo koa ankizy sy ny vehivavy bevoka koa ny tena hiatreken'le izy zany ny vokadratsin'le izy mivantana. Dia zahay mponina eto zany mangataka mba anasorana ny fotodrafitrasa io eto satria tsisy tenerana eto amin'ny manodidina le izy. Fa ry zareo dia mandainga milaza fa nanao enquête sy nametaka afisy na plaza mponina ka zay ny dossier mipetraka any amin'ny fokotany hoe efa nanao enquête zay dia manaiky ny manodidina nefa n'izay tsisy au courant ny zavatra io raha tsy io zavatra io efa mipetaka efa mitsangana. Dia zay io efa amam-bolana latsaka kely nanorenan'io zavatra io zay manantena zany fa hoe trano amafisina le izy ka tsy trano amafisina le izy fa ny alatsinainy tamin'ny sivy zay nisy olona tonga atao ambaravara hoe fantatra hoe io zavatra atao ambodi-tranonao dia zany nanao hoe trano amafisina dia nanodadininy ozy le olona tsy trano ozy izy fa pilona dia zay zany na vovoka na vato eny ambony tafitranonay amin'ny alina zay tamin'ny zoma alina tsy matory amin'ny tero hitomany andreo entana marobe reo manisa izy menakavy eo natotana izy hoe izy roa telo dododo mirorona zany tranonay. Tsy manaiky ny hitsanganany pilona eto an-tanàna manoloan'izany ny mponina. Hatreto mahery ny 700 ny sonivo angona ary toetra ny fanangonana sonira ny fanazavana. Nisy ihany koa ny fipetrany raisy mponina saingy tsy mbola naza ombaliny.
rehefa nahita ny zavatra io zany zay dia nandray fepetra mifepetra ny raisinay dia fanangona tsiny notetezinay daholo ny isa-tokantrano dia nasaina nanao siny dia nahangona betsaka izay dia avy eo koa izay nanao fangatahana ny anoanana zany andravana mihitsy an'io fotodrafitrasa io mba tsy ahorina eto amin'ny tanàna misy anay satria dia fantatra fa manimba le izy zany fa ny mponina rehetra zany dia samy tsy makasitraka ny ananganana ny fotodrafitrasa io eto amin'ny tanàna misy anay. Tamin'ny voalohany io matoana taony efa nandraiky fokotany dia nandraiky tsokosoko fa ny zavatra iny raha ohatra izy nanarana atao fokotany dia tokony fokotany mamory an'ilay vahoaka hita ambody ady aloha zay vao namin'ny alala azy hoe makany afiraisana fa tany afiraisana izy zany mandainga efa d'accord tamin'io ny fokon'io eto ambody ady nefa izy efa mitsangana zay amin'ny aly eo ambodi-trano misy an'izy fa mahaingo kidodokidodo be tsisy atoriana mihitsy. Tsy eto ambody ady ihany, maro ny fametrahana pilona anatin'ny tanàna toeran'ny vahoaka toy izao, tahaka ny taotsiadana sy ny maro hafa. Tsy mazavatra eto ny fanomezan-dalana ireny fanamboaran'ireny. Tsy nahazo fanampanazavana teo anivon'ny komina mpanao gazety raha nitady tompon'andraikitra. Milaza ho tsy manaikitra amin'ny farany ity fanamboaran'ity ankilany mpony eto ambody ady. Tontolon'ny kabary kosa indray dia efa mahaliana ny tanora ankehitriny ny kabary raha ny voalazan'ny fikamanan'ny mpikabary malagasy samy manana ny mampiavaka azy kosa na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra. Lili Rabata. Mitombo isatrany ny tanora liana amin'ny fianarana kabary na eto Antananarivo na any amin'ny faritra samihafa hatrany ampitan-dranomasina. Liana tahaka izany ihany koa ny vehivavy na ny lehilahy aza no fantatra fa tokony hanao izany araka ny kolontsaina malagasy. Mampiofana ireo tanora amin'ny fizarana amin'ny kabary ny fikambanana ny mpikabary malagasy nandritra ny fotoana nisiny. Raha antsika mahita amin'izao taonjato faraiky amby roapolo taona arivo fahatelo izao fa mavitrika ny vehivavy amin'ny fandraisana andraikitra eto anivon'ny FIPIMA raha 7 mirahalany nanorina ny fikambanana teny Ampendohana tamin'ny 5 taona lasa ankehitriny kosa tena maro ny vehivavy eto anivon'ny FIPIMA ary tsy ny vehivavy ihany fa na ny tanora koa azy dia ampirisihana zany hoe tena hoanzo kajy rehetra ny kabary dia efa misy ihany koa ny antsoina hoe taniketsa ny mpikabary tsy mbola mpikabary izy ireny fa taniketsa izay ireo no hoavy ny mpikabary misy taona 3 amin'izany taniketsa zany taona voalohany fianarana taona faharoa ary ny taona fahatelo. Ho an'ny FIPIMA ohatra hatrany ampitan-dranomasina no misy fampiofanana ireo liana amin'ny kabary malagasy. Ny teratany malagasy mipetraka ny ivelany no mbola maro manao izany ary manomboka liana ihany koa ny vahiny raha ny fantatra. Amin'ity taona ity no anamariana amin'ny alalany hetsika samihafa ny 5 taona nisiny ny fikambanana ny mpikabary malagasy. Araka ny fampahafantarana nataon'ny Access Bank Madagasikara hatrany teto amin'ny fampahalalam-baovao fanadihadiana momba ny fanabeazana arabola indray no entin'ny Access Bank antsika amin'ity androany ity arahoary. Faly miarabanao zay ramose, salama. Salama tompoko. Ono mba fantatrao ve izany hoe éducation financière zany? Fampianarana ve le zay ngamba sy diso? Fampianarana momba ny? Fampianarana mikasika ny fitantanam-bola. Mahaliana anao ve nefa raha ohatra ka hoe mba misy fampianarana kely fampahafantarana momba an'izany? Ye tena mahaliana mihitsy satria ilain'ny tanora konkoa zany amin'izao sady mpianatra koa dia tiako fantatra misy kokoa moa resaka hoe financière. Ary nareo ve efa nahita an'ilay spot andeha amin'ny télé? Efa nahita zay ka Francis mihitsy ara ny ao amin'ilay izy efa nahita. Ohatrany fahitanareo an'ilay izy? Tsara sady mampime. Ny éducation financière na azo adika tsotra hoe fanabeazana arabola dia fomba iray entina manampy ny tsirairay amin'ny resaka fampianarana na fanabeazana amin'izay rehetra mety mahakasika ny amin'ny fitantanana arabola. Izany hoe vola miditra, vola mivoaka, ny vola indramina, ny fitahirizam-bola sy ny sisa. Ahafahanao miomana amin'ny tsy ampoizina mety hitranga ary koa ahalalanao ny mety ho tombotsoa azonao amin'izay lafiny arabola izay. Manampy anao hanao safidy tsara sy azo antoka ny fanabeazana arabola. Tanjon'ny Access Bank ny ahafantaran'ny malagasy ny mahazava-dehibe ny foto-kevitra rehetra manodidina ny fitantanana arabola. Lohahevitra maro no hitantsika ifandimby eto fa ho arahantsika somary vanivany zany amin'izay nareo mba tsy ho resy tory. Raha fehezina tsotsotra zany
dia fitsipika mampianatra ny fomba fitantanana tsara, ny fidiram-bola, ny fandaniana, ny tahiry, ny findramam-bola, zay no atao hoe fanabeazana ara-bola. Maro ny tombotsoa azontsika amin'ny alalan'ny fanabeazana ara-bola, ohatra amin'izany ny fampitomboana sy fanatsarana ny teti-bola mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fiovana maharitra. Anisany tombotsoa mety ho azontsika ihany koa ny fahafantarantsika ny momba ny fampindramam-bola sy ny fomba fiasan'ny sehatry ny fampindramam-bola. Dia n'izao zany dia mandraisa fanapahan-kevitra nareo rehetrarehetra zao mba ho tokantrano mirindra sy milay foana ny tokantrano isanandro zao. Sa hoana tonton? Okej, zay mahaveloma daholo nareo rehetrarehetra zao e. Eo amin'ny maresaky iraisam-pirenena kosa indray dia maro ireo tsy fanarahan-dalàna ny tranga nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tany Venezuela ho ny vondrona Europeanina misy araka izany ny sazy ilatsaka taorianan'izay fifidianana izay fanadina amin'izany France 24. La Colombie et le Mexique ont rappelé leurs tsy nanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fifidianana filoham-pirenena no tanterahana tany Venezuela farany teo izay nivoahan'ny filoha Nicolas Maduro ho mpandresy. Izay no faneho-kevitra natao ny vondrona Europeanina ny andron'ny omaly. Isan'ny tsy fanaran-dalàna ny tranga nandritra izany fifidianana izany, ny fingapingana maro natao tamin'ireo antoko-panohitra sy ny mpitarika azy raha ny fanazavana. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fifidianana ny safidim-bahoaka. Mety izy ny sazo avy amin'ny vondrona Europeanina vokatra izany raha ny faneho-kevitra ny diplomaty Europeanina Federica Mogherini tao anatin'ny fampitam-baovao navoakany. Mila vahaolana ara-politika maika i Venezuela raha ny faneho-kevitra ity diplomaty ity hatrany ahafahana mamarana ny krizy misy any an-toerana amin'izao fotoana izao izay miantraika mivantana amin'ny vahoaka. Vahaolana rosony vondrona Europeanina ny fanajana ny demokrasia sy ny fifampidiniana eo amin'ireo rivelina rehetra misy any an-toerana. Andro vitsy taorian'ny falan'i Nicolas Maduro ho filoham-pirenena indray any Venezuela nandrangaranga sazy ara-teokarina vaovao i Etazonia. Namaly izany ny filoham-pirenena venezuelanina vaovao ary nanambara fa horoahan'izy ireo ny masevo amerikanina miasa sy monina any an-toerana atao anatin'ny 7 ora. Juste à libérer immédiatement. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Angasany ianao nanaraka izany. Tsoava tsara daholo tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.